ny hira zay nasandratrany tompo dia hira feny fanantenana manantenanao hitoetra aminay tsirairay avy araka amin'teninao fa misoroana teny mivory amin'ny lalanao Jesosy Kristy zay tokony fiangonana dia voany ianao. Izao fotoana zay andrenesanay amin'ny fomba manokana mitovy teny ny afatrao ny teninao dia aoka ianao ny voafonay tsirairay avy aoka ianao no anokatra ny vavahady ny fiainanay mitoerany teninao ary ny teninao tsy hiverina foana raha tsy efa nahavita nandroanao azy. Iao teninao tompo mitoetra eo aminay eo voanay eo voninahitra rahaveryany amin'ny anarany Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Amen. Ny tena Andriamanitra miavana akatsika fampianarana fotsotro amin'izao alalehibe zao dia araka hitatsika ao belikopatsika dia ny filasan-tsara fazantsara izy amo azanjery fazantsara izy ary ino fa fatatsika loatra io tantara io satria hafahafa ny fomba entiny tompo eto manazava zavatra iray dia mikasika momban'ino inatiny Jesosy Kristy ampianarana reto ampianana zay manaraka azy reto fa toy izao izy inonan'io famarana koa ny fanjakana afatorina hoe fanjakana Andriamanitra dia mandaofon'izao dia fa le fanjakana izay efa naorony Jesosy Kristy andonga teto dia manao izany sika fanjakan'Andriamanitra zay miorona foana miorona trano aloavy ny fotoana dia olana ny resaky izay atongarana Andriamanitra andray manazava izy ary raha misy atao hoe ina lakle izay entin'ny tompo manazava mikasika ny fanjakan-drano dia le teny fa toy izao ny fanjakan'Andriamanitra tsy araka ny lojikatsika olombelona tsy araka ny fihererantsika olombelona tsy araka ny lalana izay fanetsika olombelona atsany tsara fa raha mamaky ity teny ity isika dia zao raha takao zany izy misy olona manana orinasa anankiray dia ny olona tonga karandriry dia mitovy ny karamana amin'ilay olona efa hanomboka tamin'ny voalohany ary zay koanareo fa raha eto Frantsa anaovana zany raha pitso ny grevy daholo izay rehetra ny asa ary nitira Andriamanitra anazay ny Jesosy Kristy tafidiny hoe tsy mitovy amin'izay fiheranareo ary ny zavatra mambalana dia hoe ataony resaka vola ny eritreretinareo anatin'izay atao resaka le fanana ny tenanareo ny tanora anatin'izay fa zavatra ny tian'Andriamanitra amin'ny lalana Jesosy Kristy ampianarana reto olona manaraka azy fantanina mipetraka amintsika ary mety mitovy amin'ny hitanareo firy ny lalana fantsena tanazy fijaliana tamin'ny toketiny Jesosy Kristy roa tetefatiny firy roa ny manotolotete satria Jesosy Kristy zay teny eonao le olonareo ve nandritra ny fiainana inona nataon'le olona ireo le olona ireo dia izay olona ratsy ary mendrika ny fantsina taminazy fijaliana satria olona ratsy ary misy andretenanareo zavatra tsy mety teo amin'ny fiarahamonina mendrika Jesosy Kristy tsy mety kanzay fa sao zavatra navarina tsy ten'ilay andrena tamin'ilay olona anankiray izy avakeo hoe raha tena zavan'Andriamanitra dia atao zay erantsika teny raha eto tsy nanao zay ary zavatra ina ny teny tsaroka eo ary ozy Jesosy Kristy inona teny fa mahita an'izany ny olona rehetra izalahy izay tsy manaraka an'Andriamanitra mihitsy ny tamin'ny fiainana izay mendrika ny fantsina azy fijaliana ary olona rehetra zay nanaraka tompo nanomboka tamin'izay nanorena ny fiangonana tamin'izy tonga teto tao misy olona natao zany dia zao atotovy ihany le vatsy azony ray nitiany Jesosy Kristy ny fitiavana isika mananjaka dia zao
mety mananjanatsika endrovely anankiray tapitapeny sofiny misy zanaka mety hoe somary tsy hoe manditra fa mety hoe mafimafy dia raha mizara fananana rehefa avy eo koa izay raha mizara lomba rehefa avy eo asitsika tao manao hoe satria moa manditra dia tsy mantsy satria moa zao dia fampatsinan'izao mitody ihany ary raha ohatra ka ny fitiavana ny lova le avana dia zao miangatra va isika azao raha manao hoe galera tsy tena hoe hita hoe zaza sy manao mafimafy lo tapeny sokizy ohatry iny ohatran'tinotiny kosa le reny mavarena samy fitiavana amintsika oza ile reny manao satria ilay fitiavana tsy mijery izay ny fitiavan'andriamanitra tsy mijery ny fahopatsika ny fitiavan'andriamanitra tsy mijery ny faratsitsika ny familyatsika tsy mijery zany fa raha mino ary maneo fitiavana zay leran'ny fitiavana rehefatongasy hoe frantsay tsy hoe andriamanitra mitia c'est pas simplement le Dieu qui aime et la fille de Dieu c'est Dieu qui aime l'amour izy tena fitiavana ary fitiavan'izay no tiany ambary parce que je suis bon, c'est ça me dit français. Ça dit les tsara de minority. Ça dit que je mange à tir de métier. J'aime ta tita. Après, ça me rend pas qu'il y a mis ça y a tout fa di ma poule la situation dans les coopératives et la zone ni ni papa ni chef si chef chaveu amra kosatsy lalana kosatsy fiefy sy fiefy ary izy matsinaty fafantareo fa eo anatrany zao tontolo zao fahadarana ny fonona izany fahadarana ny fonona raha resaka tsy ny diary za tsy miteny adalana rehetra raha diary fotsiny raisina rehefa tareko ampiaraniasa dia gaga zareo tamin'ny rahavi dia fately ansimamy araiky sabotsy alina letobozy verentiraiky vetovetolareo fa izy inona manita fitiavatena vetsika fitiavatena angamba milaloko natokitoly jery zavatra fotsy zay fa noho ny fitiavana lehibe kay noho ny tiavan'andriamanitra fitiavana toy miangatra raha fihevi-tolobely kanefa fitiavana izay tsy manisy fiangarana mihitsy nakely azy na iza na izy manaiky ny tompo na iza na izy nandray azy dia zao nomeny hery hoe zay nomany fahazavana zao nomeny hery tonga ino zanak'andriamanitra rehefa tonga zanak'andriamanitra dia zay ary fitariana trano zay izy tsika dia koa mambolanana rehefa aveo fampianarana fa foana ianareo hoe mandeha nompon'andriamanitra ny alaky efa fomba any dia mandeha sanatria tena mandeha mamina manosikanareo azay fantanina mila filatsika tsy ho andeha konahy satria raha mana sika rehetra zao dia zanak'andriamanitra natson'andriamanitra hamy izy tena misy atsika là nous sommes à notre niveau à notre niveau là nous sommes natson'andriamanitra ananatsarasa fanafotsika fitsoroana avamina zay briky itsika miaramaovo ny fatsaka dia zay voalohany mifana azy fana ary fantaniny dia sakrifity napetrany antsika zao fotoandreo satria ititety dia torina mandraka kehitriny tsy miovo mahasenao mandrakizay to ary miteny maritra mandrakizay dia teny antsika hoe ianareo ve amin'izany mitoy ireto olona iretra izay nampiseho ohatrany tsy fahareny ohatrany injuste ohatrany tsy rariny eo anatria olombelona zavaton'izany andriamanitra ny fidiny
tsy mitovy amin'izay rehetra firy zay hevitra fa hoe mitovy zao laharana amafin'andriamanitra amboarina ahitsiny le raha miteny andriamanitra ilarentsika tsy mahay raha vakintsika fotsiny teny andriamanitra ny bokon'ny Jehova dia zay loha reny any tofatelo amin'ny tena miteny manoko ny faefatra amin'ny fomba miteny andriamanitra miteny sitrapony zany fomba maro fa sika ndray tsy matsika on ne fait pas attention zay izy amin'ny teny frantsay on ne fait pas attention sarotsika aina ny zavatra mitsolo aina zavatra eniko aina zavatra tsara ay amin'ny raha renirehetra ireny efa miteny mitoy fa tsika re matsikaritra amin'izay sady matsikaritra amin'izay koa fa ny fotoana nytolokena tahaka izao no helotsika amin'ny fomba hafa indrindra ny tena andriamanitra satria fotoana nomena ary manao izy hoe oloy tsy le pastera helotsika fa miteny andriamanitra no helotsika izay ambarana izay miteny manao hoe ity misy teny mahavelona matsika manaiky izany isika hana anatin'izay zay voalohany farandrao fanetriteny ny saitsika notre esprit comme notre raisonnement soumis en fait à la vérité biblique. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Ary zay zavatra andrakan'andriamanitra eto hoe misy fiteny qu'est-ce qu'on dit déjà en français le cœur et la raison tsy mifandray samy manana fomba fijery ary zay mihitsy tena andriamanitra hoe mifitiavako hoe raha raisinareo amin'ny lojika ianareo samy fomba fisainantsika notre raison dia tsy hitombona mihitsy fa nono andriamanitra fitiavana dia afo ny fihevitra afo ny fomba fijery afo ny lalana zay alehako afo ny fomba fitovako anareo farany dia tenteny izy hoe nimozanko inao matoky aza manao no manao isan'oatra na ino aza mivato fa hitanao fa tsy hevitra hoe fantafafon'andriamanitra dia hevitra izay fitiavana mitondra anao amin'ny fiadanao fa tsy manatosa maitra andriamanitra zao izy no tiatsika voalohany fitiavana ny lohany fitiavatsika dia raza fomaitra ho azay